misy hery ao amin'ny teny ary hita misy hery ihany koa ao amin'ny soratra hoy izy soraty ny fahitana dia ataovy eo amin'ny fafana dia velomy tsara ny soratra mba ho mora ny amakiany rehetra azy aingana. Inona hono lazaina? Ataovy eo alohanao ny fahitana. Resaka aminao androany mikasika izay antenainao eo amin'ny fiainanao. Ka niny ilainao marina sy izay ilaina azony izany? Ahoana ny ilanao amin'ny toerana izay andehananao any amin'ny serinao? Tiako ianao hiarasaina amin'ny 3 minitra, manana nofy amin'ny fiainana ve ianao? Any zanakao, ny tranonao, ny ara-bolanao, mariazinao. Manana fanantenana ve ianao? Misy zavatra ve izay tena hiandrandranao fanantenana? Manan-kevitra ve ianao? Tanjona, planina, jery lavitra. Mino fa ilayntsika foana ny fatratrarana izany. Tratrarina. Andriamanitra tsy namorona antsika tsy amin'ny antony na hotsangam-bato fotsiny. Misy zavatra ao anatintsika izay tokony ho tratrarina. Isany amin'izany ny sombony avy amin'Andriamanitra ao amintsika izay mila miasa foana. Ka raha ny fiainanao ny miparikina izao dia mila avoaka andeha indray ny fiara. Raha toka mifanotra amin'izany dia mila manala izay miverina eo amin'ny fiainanao ianao. Tsy tokony manana vitesse marche arrière akory ianao eo amin'ny fiainanao. Satria tsy afaka ny ianao izay sitrapon'Andriamanitra saina ataonao ianao raha mijery na mandeha miverina. Eo bolana 7:20 milaza raha tsy misy fahitana dia very ny olona. Raha tsy manana fanantenana ianao, raha tsy mba misy tanjona tratrarinao dia lasa tsisy fanantenana. Ary ny Baiboly milaza fa ny fanantenana andrasan'ela makarary ny fo. Fepetra ratsy indrindra ao anao dia ny fahatsiarovana ho miolakolaka fotsiny eny lazain'izy ireo fa lalana tsisy fiafarany. Tsy misy fomba ivoahana, very fanantenana ianao, very hevitra, tsy manana planina, tsy manana jery lavitra, tsy mahita zavatra hafa ianao ankoatran'ny amin'izao ary ianao azy efa maharitra amin'izany sahady. Toy ianao izao, tiako raha omen'Andriamanitra nofy a. Tiako raha omeny jery lavitra. Hitanao izao tsy fanindrina no ilainao izao fa mila hery, manifisy ianao. Jere lavitra. Ankabony masonao dia mijere mihoatra kokoa no izay fanananao. Fa kio ny Baibolinao dia laza hoe hoay izany, tsy hoan'ny hafa izany fa hoay koa izany. Baiboly miresaka ny ady tsara ny finoana, ary ambarako anao fa izay omen'Andriamanitra anao dia tsy toy ny voankazo masaka milatsaka amin'ny tany fotsiny anao, fa mila maripoditra tsara ianao. Raha misy olona afaka mahazo ny fiainana nahafatezan'i Jesosy ho antsika dia izao no iray amin'ny azo izany. Ary ny ohatran'ny tsy mpiadinareo izany a. Dia betsaka ny olona no miandry mijery fotsiny. Miandry izay zavatra hitranga fotsiny. Fa hoy Paoly ao amin'ny Fifalian'ny 4:17 fa efa nianatra tsy nierina izy, tsy mierina dia izany ny firindra ny fahafa-po sy ny manao fotsiny. Tsy tokony afangarontsika izany. Ny tena lazain'i Paoly dia raha vakianao amin'ny dikany hafa izany dia hoy izy hoe nianatra ny ho faly aho, ho afa-po amin'ny toerana izay misy aho na manao ahoana na manao ahoana izany. Raha miteny hafa koa tsy mba tezitra izany izy amin'ny fiainany fa mijery lavitra foana izy ny amin'ny lalan-kalehany. Firy aminareo mahazo izany? Izany dia fianarana mifaly ny amin'izay misy anao ka hatrany amin'ny aleanao. Mianatra ny mifaly mandritra ny androm-piainanao rehetra. Izao hitanao nanana nofo lehibe azy jery lavitra fa tsy azoko izay tontolon'ny fifaliana sy akafizana izay misy anao eny an-dalana any amin'ny aleanao. Ka nandany taona maro aho tamin'ny nofona vina izay nataon'Andriamanitra tao am-poko ampijaly ahy. Satria tsy azoko ny ankamaroan'ny zavatra nazoko tombony ampianarina izao mikasika ny tsy hanamavona ny andro ny fiatomboana kely ary ny fitakian'ny fahombiazana sy faharetana sy fiaretana dia tena ilaina ny mankasitraka ny zavatra ananantsika fa tsy nitady izay azo foana ireo izay tsy ananantsika. Ary efa misy olana vita fivainianana fa indrena foana ny mianatra ny lalan'izy ireny. Izany lazan'ny Baiboly antsika mba hiaino ny anatry ny olon-dehibe.
tsy hoe za akory antitra tamin'ny fandinian-javatra fa niodina teo foana ao taonany maro ary nandalo zavatra maro koa ary nampianatra ny baiboly efa ela ihany ka fantatro fa afaka manao zava-dehibe amin'ny fiainanao ianao ary mbola afaka ny ofaly mandritra ireo dingana amin'izany lalan'izany tsy ny firon'Andriamanitra ho amin'ny monotone ny sika amen nanao zavatra ho ahy aho androany izay tena namenatra ataoko fa tokony manao adalany iray sika farafaratsy ny herinandro iray sa ahoana izany hoe ny sasany aza tsy eritreretinao mihitsy dia hoenao hoe inona nataonao lazaiko anao fa tena ratsy izay toerana ny rahana ny sakafo izay za tena mitandrina mihitsy izay rehetra hoaniko tsy mahery mihinana fa tiako ny makafy sakafo ary tia sakafo tsara dia nandeha tamin'ny restaurant tsara iray izay teto toerana izay androany dia inona moa ilay anaran'izy teo toroko anareo ilay izy vorona natono tena tsara tokoa ny sakafony dia nandeha tao hitanao moa rehefa tsy mpandeha amin'ireny toerana ireny dia tsy hainao loatra ianao dia nametraka vatana io inona zavatra tsara zoaninao lasopy ve le lehilahy tena mahafinaritra mihitsy ny asa teo efa 5 taona izy no azavainy avokoa zavatra rehetra momba ny trondro nanontany mikasika antsy iry dia nanontany zavatra vitsy izy lazaiko zavatra ianao ahoana raha rosoky zavatra vaovao ianao zaho sanatria dia sanatria antaonany maro tsy nanaiky zavatra oatra izany mijery azy sady namaly nda nataovy izany tsara izany le olona teo amin'ny latabatra amin'izany efa lasa dia gaga izy ireo na zaza gaga ny amin'ny nanaovako izany ataoko angamba fa mba nila niala tamin'ny mahazatra ka nanandrana zavatra hafa indray Amen. satria hitanareo ho azy zany dia tena zava-doza mihitsy satria mety akorotany mihitsy ny sakafoko amin'indray andro amen tsy noforoana ho an'ny monotone sika fa raha zavatra hafa dia mampiasa fomba fiasa hafa manaova zavatra voaingana ny zanako vavy nitady hanampaka ny vola amin'ny fomba miavaka dia niten'ilay vehivavy izy hoe ataovy izay hitanao fa mety eo dia tsy hanao izany intsony hono izy mariny Yeah, well. tena manitona fa rehefa manana jery lavitra sy nofy ianao dia jerenao eo alohanao foana izany tazonina ho alohanao izany satria raha izany dia ho lasan'ny fiainana izany firy malala fa tena mora mihitsy amin'ny fiainana ny manary nofinao ny jery lavitra ao fanantenana hitanao ninina dia vero manangona ianao zavatra hafa ho eritreretinao fa tiako nareo ijery soratra masina izay mety efa mahazatra anao fa tsara ny mamerina mahita izany indray Habakoka 2 dia ny 1:7 resaka fiazonana jery lavitra izay ataon'Andriamanitra eo alohantsika fantatra fa tena maika mihitsy ahy resaka izany amin'Andriamanitra zao amin'ny eritreritro mitsangana eto amin'ny toerana fijereko ary mampijoro ny tenako eo amin'ny tilikambo fiarovana dia hanomboka ijery aho ahita izay lazainy ato amiko sy izay avaliko aziny amin'izany satria aho solovavany amin'ny tsikera sy ny tsy fahazokony aminy Habakoka izany sanany eo ny fahatsapany hoe tsy misy zavatra mitranga manomboka reraka tena manomboka leo ahy zany rovina misy zavatra tsara hitranga amiko misy olona manao izany hoe amin'ity herinandro ity mariny Andriamanitra omeo vaovao tsara amen vavaka ho an'ny vaovao mafaly foana mila vaovao mafaly tena tiako izany rehefa misy olona mandefa email ao aka manomboka hoe vaovao mafaly ity na ihany koa telefona hoe vaovao mafaly ity tsy tiako ny ihany vaovao ratsy ary ny tompo namalika nanao hoe jereo ary ity soraty ny fahitana dia ataovy amin'ny fafana dia velomy tsara ny soratra mba hahafahana izay rehetra mandalo ho afaka ny amaky izany aingana sy ho tsotra na dia miazakazakaza fa ny fahitana dia mbola ao amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy fahataterahana ka tsy diso na ho foana izany na mitaredretra azy izany andraso ampaharetana ihany izany fa ho avy tokoa izy fa tsy ho tarany amin'ny fotoanandrony izy izany tena vaovao mahafalo an'ny olona
amen. Hitanao mety zavatra tsotra kely zany fiainany lanjany fahitana zany, fahitana ny andaminanao ny ao an-tranonao, fahitana ny mahatonga anao tsy hanao trosa, fahitana ny asa fanompoana maneran-tany, teo isan'ny mpidery ianao, tianao tanteraka ny mary azonao, efa tianambady ianao, zany hoe ninnininy zany tsy ho ambanitsika mihitsy zany karazana asa eo amin'ny pilipitra zany. Tian'Andriamanitra ianao hanofy, tiany ianao hanomana ary tsy tiany angalary ny fiainandreo nofy sy fahitanao, ary tsy tiany ianao hamela ny tahotra angalatra ny nofy sy ny fahitanao. Ny tahotra dia iray ny fanandemony. Iveriko fa ny tahotra no fototry ny zavatra rehetra. Iveriko mihitsy aza fa fototry ny Fifalian'ny zany, izay mety mifamatra amin'ny fahotana rehetra mihitsy. Tahotra, 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 tahotra. Ka matetika rehefa misy zavatra tsy mandeha dia hoe Andriamanitra inona tsy mety eto dia tahotra, tahotra, tahotra. Le zazavavy izay nitsory vavolombelona alina. Azoko antoka fa fanahy ny tahotra izay namela azy fotsiny zany. Namela azy fotsiny. Ary mba fantatrao ve rehefa voatafika isika dia mila mitsangana manoatra izany. Fa mila manana zavatra hitsanganana hatrehan'izany izy. Ary dia afaka mifoy ao am-pandriana aza ka milaza izavatra tsara hitrangamiko androany. Dia mbola amelanao koa ny devoly. Hitanareo ve fa miresaka betsaka amin'izany fa tsy avelan'Andriamanitra rery mikasika izany ka mila miresaka izany indray aho eto androany. Tena zava-dehibe ny anokafanao ny vavanao ka hitenenanao tenin'Andriamanitra mafy. Misy hery ao amin'ny teny ary mampiseho hery ihany koa ny soratra fa hoy izy soraty ny fahitana dia ataovy eo amin'ny fafana mba hamakininy izay rehetra mandalo na mandeha mihazakazaka azy izy. Inona hoy ny lazainy? Ataovy eo alohanao fahitana. Nitahiry gazety aho efa 2 taona. Nanangony izany betsaka amin'ny harona plastika. Dia magaga rehefa mamerina mijery ireo gazetiko sasany izay tamin'ny taona taloha aho, ary sasany amin'ireo dia zavatra izay niresahako tamin'Andriamanitra ny momba azy ary ary nahita ny fomba nitondran'Andriamanitra nandritra ireo zavatra tsirairay nandalovako aho. Ka imbetsaka any tsy nihevitra ny andresy izany. Ary tena mahafinaritra ny manana fahatsiarovana ny amin'izay nitondran'Andriamanitra anao. Ary matetika dia tiako ny manala izay tena ela loatra amin'izany. Dia nahita fahatsiarovana izay aho tamin'ny fivoriana alina tany Kansas City dia nandeha radio mivantana izay dia tena ninoko Andriamanitra fa meno olona ilay trano. Feno olona, hitanao. Dia tadidiko aho nanomboka nino an'Andriamanitra nanome lapoaly sy tabatamba. Hitanao zavatra ohatr'izany dia tena hoe mahatoky Andriamanitra. Ka mila soratanao ireo fandresenao rehetra, mila manana boky ny fitadiana ianao ny amin'ireo zava-dehibe rehetra izay nataon'Andriamanitra ho anao, satria izany afaka ataonao fiadiana rehefa hiatrikady indray. Tsara ny miverina mitadidy ireo zavatra nataon'Andriamanitra ho anao taloha. Fa lazao mafy izany, teny dia manangana. Andriamanitra ny laza, izany dia isan'ny zavatra iray voalohany soratanao amin'ny Baiboly. Andriamanitra ny teny hoe sy mazava dia nisy mazava. Andriamanitra nanao hoe, ary eo amin'ny Luka 4, ny devoly ny teny tamin'i Jesosy ary Jesosy ny teny tamin'ny devoly. Ary eo amin'ny Genesis, menarana ny teny tamin'ny Eva. Fa lazaiko zavatra nareo ny devoly dia mampiasa ny vavany dia ampiasao koa ny ianao. Dia hoe ento ampiasao amin'ny lalana marina izany. Nanao fampianarana volana vitsivitsy lasa izay ny amin'ny paikadin'ny Satana dia natsapa zavatra efa taloha izay aho. Ilayntsika ny matsiaro fa velona ny devoly ary miaina eto an-tany koa. Manana fahefana aminy sika, tsy miady sika azona fandresena fa miady avy amin'ny fandresena sika, fa mila maka ny toerantsika sika, mila miteny manohitra azy sika, mila mitsangana manohitra, mila manohitra ireo fanahy manao izay anakivy sy manaketraka atsika sy mitondra atsika amin'ny fanitrana sy ady saina, ka milaza fa tsy mba hita zavatra tsara hitranga amin'ny fiainantsika sika fa mety ianao. Timoty 2:1-7. Hitantsika fa Timoty dia lasa natahotra izay araky ny rariny, olona tena akaiky an'i Paoly izy ka tena amin'izay nalehan'i Paoly dia voahentsika izy dia natao amponja ary nokapohina. Izy mony tsy atahotra raha namanao akaiky izany. Amen.
azoko antoka va Timoty amin'ny mampitory tanora nahita ireo zavatra nitranga tamin'ny Paoly dia mbola Andriamanitra tena tiako ve ny anao zao, vitako ve zao, tsy fantatro raha afaka mahavita izay vitanao a. Ary Paoly nananatra azy ampitiavana ka nanao hoe tsaroko ny finoana izay tao amin'ny reninao sy ny finoana tao amin'ny renibenao dia izay finoana izay ihany no ao aminao. Dia foazo izay finoanao izay, foazo izay fanomezanao aminao izay, dia velomindray izany amin'ny afo ilay afo izay efa saika maty io. Fa Andriamanitra tsy nanome anao fanahosa fa mahery sy fitiavana ary fahonoana tena. Amen. Dia veriko fa misy olona eto amin'ity efitrano ity androany izay mila manitsana indray ny tahotra izay mbola miazona azy, dia mila manana hery indray ianao ka ilaza hoe za dia ahitany nofoko ho tanteraka. Fa Andriamanitra ny fatokiny izy, andresy ireo fahavaloko izy no mpanafaka. Andriamanitra manafaka. Amen. Aza omena angalariny tahotra na ihany koa ny taona ny nofinao. Dao jerena ny Samuela 2:7-2 ary Samuela zaza nanao fanomponan'i Jehova teo anatrehany Eli. Teny Jehova dia nahalana saribita amin'izany andro izany, tsy dia mba nisy fahitana niseho loatra. Ny olona tsy nanana fahitana intsony. Tamin'izany fotoana izany Eli, izy ny mpaminany. Efa paina ny masony ka tsy afaka nahita intsony, dia nandro teo amin'ny fitoerana izy, avereny zao fa izy efa natory. Ohatra ny hoe tsy zavatra ratsy zany fa manino izy tsy afaka mandry. Zao ny 7 milaza fa ny jiron'Andriamanitra tsy mbola maty tao tempolon'i Jehova, ny fiaran'i Jehova koa tao, fa Samuela dia efa natory. Ka amin'ny teny hafa ny jiro mbola nirehitra, mbola misy asa tokony atao zany. Fa izy efa lasa natory. Efa kivy izy, efa reraka izy, efa lany ny heriny. Tsy dia nisy fahitana ny seho loatra tamin'izany satria ny mpaminany tsy mba niazona ny olona ifofoana. Za tonga eto mba hamohanareo. Amen. Tonga eto aho solo vavan'Andriamanitra hampatsiahanareo ireo zavatra efa hainareo sy mba hiteny ny hatsaranareo sy ny akantonareo sy ny amaroany tombontsoa sy ny fahalebiazan'ny fahafahanareo. Ary afaka ny tsy ho faly ianao raha izany no tianao, fa tsy ho voatery zany ianao. Raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka raha midina kely eo ambany eo ianao amin'ny Samuela 1:10. Ary Jehova dia nitsangana ka niantso toy ny teo aloha ihany. Samuela, Samuela. Fa Samuela namaly hoe mitenena Jehova fa mihay ny mpanomponao. Ary hoy Jehova tamin'ny Samuela, indro zao anao zavatra eo amin'ny Israely. Ingitsingitsina ny sofon'izay rehetra mandray izany, teny izany. Amin'izany andro izany dia ho tanterahako amin'ny Eli izay rehetra voalazako ny amin'ny tarana ny voalohany ka hatramin'ny farany. Fa efa nambarako taminy fa ho tsaraiko mandrakizay ny tarana no ny eloka izay fantany, satria ny zanany nahatonga ozina ho an'ny tenany, teny ratsy an'Andriamanitra, nefa tsy mba nosakanany. Dia hitanareo dia nijery fotsiny izy, ary kamo fanahany. Tsy mba niatrika ny olana akory izy izay nilaina ny atrehana tamin'izany. Ireo zanany lahy izay naka mpivarotena teo ambavadin'ny tempoly dia tsy mba nahitsy ny Eli akory, fa lasa izy natory dia ndrakodamba. Fa mila manitsy ianao fa leon'ny manitsy olona. Rehefa manampiasa 700 ianao dia misy zavatra atrehanao foanafoana. Efa leo ny fahadisom-panantenana nataon'ny olona, efa leo ny olona tsy milaza ny marina, efa leo ny olona mitena nefa zavatra hafa indray no ataony avy eo. Tsy ekeko ny eo amin'ny toerana izay tsy hitokisan'ny olona, ary tsy ekeko ny anana toetra ratsy, satria betsaka ny tsara eto an-tany no ny ratsy misy. Ny olana ange dia ny ratsy foana no henotsika e. Tiako raha misy tele any vaovao mafaly foana. Zany hoe tsy tsara ve zany? Tsy takatra ve fa ny zavadrehetra Satana no Andriamanitra ny fomba zao tontolo zao, ary izay mitranga rehetra kehitriny dia nataony mba hisintonana ny rehetra idina sy
animba ny fiainana rehetra. dia hoany zany tsisy olona itokisana. mila miady amin'izany toetra izany ianao, satria ianao mihitsy ny mora maratra ny olona kokoa aza dia hodiso fanantenana Andriamanitra. lazaiko anao hoe nahoana fantatra fa tsy mila olona mba alahelo azy Andriamanitra fa malahelo an'Andriamanitra. Izany hoe mialatsiny amin'ny foana ny amin'ny adalany olon-drehetra, ohatrany hoe Andriamanitra o mifona, Tompo mifona aminao any amin'izao zavatra izao indray. Rehefa ilay tsara iny izy sady manao betsaka ho atsika dia ilay misy zavatra tsy mampino iny. Andriamanitra o, ary io zava-mitrangy amin'ny fiainana ankehitriny. Samoela dia natsoin'Andriamanitra an'olo any Elia, satria mila olona manam-pinoana Andriamanitra. Misy olona mianao avy androany. Andriamanitra mila olona manam-pinoana. Hitanao rehefa antitra ny olona ray dia manomboka mamindra ny afo any taranaka tanora izy, ary tsara izany, isan'izay olo vainy izany. Fa hitanareo izao tsy mbola amindra ny afoko amin'ny olona raha tsy misy pitikafo mijanona amiko. Amen. Aka olona efa niomana. Dia hitanao izao mila idina izany zavatra izany, ohatrany hoe efa antitra izao. Izany hoe ianao mijery, haiko izao fa raha ianao 20 taona dia tsy azonao izany, fa raha ianao 50 na 80 na 580, ataoko izao fa 3 taona sy tapany dia ho 70 a. Tsy sainy izany a, ohatrany hoe minana tsara, jerena tsara, manaova tsara, mareza dia miasa ianao dia raina ny tompo. Samoela dia lasa Elia dia efa antitra, dia reraka izy, lasa natory izy raha tokony handeha hivoaka. Hainao ve nananany Davida olana? Fa tamin'ny fandehanany mpanjaka Iady, Davida nijanona tao an-trano, ary tamin'izany fotoana izany nahitany any Batseba avy eo an-tranony. Raha tany amin'izay tokony hisy azy izy teo, nivoaka ny ady araka ny fanaony mpanjaka miady, dia tsy ho nanana olana mihitsy izy. Marina. Ohatra tsy tia am-piangonana izany a. Hitanao izao mila mijanona eo mihoatra n'izay tokony hijanonanao ianao izao. Aza manao ohatrany hoe malahelo olona dia mbola mijanona ihany aloha. Andriamanitra ny tena Andriamanitra mandeha, fa manina raha janonao fa makinao amin'ny baibolinao amin'ny fahazarana fotsiny, efa fantatra izany ianao ihany no makinao izany. Marina, ohatrany hoe tena mety ny ataoko mamaky tokotelo androany. Misy olona mila manapa-kevitra androany amita ny fiazaka izany. Efa leo ny olona manomboka betsaka nefa tsy mahavita ninina akory. The proceeding was paid for by the friends and partners of Joyce Meyer Ministries.